Miavana malala tonga amin'izao andro alarobia 10 oktobra 2022 zao isika mivavaka isika. Sotranao mandrakarivo zay raha eo fa izany ny sitraponao amin'ny Kristy Jesosy dia aoka tsy alombavana ny fiderananao sy misaorananao amin'ny androm-piainana rehetra satria ianao re ihany no Andriamanitra ary tsy misy Andriamanitra afa-anao ray zanaka fanahy-masonao. Amen. Ny filazantsara any Luka 4:20 andiny 5:20 ka hatramin'ny 5:30 no anjara mofinainao antsika amin'ity andro alarobia 10 oktobra 2022 ity. Filazantsara Luka 4:20 andiny 5:20 hatramin'ny 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao tamin'ny hoe raha misy manaraka ka tsy makahala ny ray sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny ralahiny sy ny nanabaviny eny ary ny ainto azy dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Fa nazovina no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Fa iza moa aminareo ratanao tilikamo no tsy mipetraka aloha mihevitra zay ho lany anaovan'izany na misy avitany azy na tsia, fa andao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mavita dia andatsy azy zay rehetra mahita ka anao hoe iolo dia nanomboka nanao trano fa tsy navita. Ary iza moa no mpanjaka randeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra hoalina amin'ilay alina izy na tsia, fa raha tsy zany raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia mpitonga teny izy ka angataka fihavanana. Ary toy izany koa nareo rehetra zay tsy mahafoy zay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ny mpianatra. Dia tsara ny sira fa raha ny sira aza no tonga matsatra, inona indray no asira azy? Tsy mahaso ny tany na ny zezika izy ka reny olona zay manatsofina etoneno aoka izy eny. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zay rehetra manara-dian'ny tompo ry havana dia tsy maintsy mahafoy ny zavatra rehetra. Tsy maintsy mahafoy ny zavatra rehetra zay manara-dian'ny tompo. Raha tika miteny hava dia hanao ny tompo lara-pahamehanao amin'ny fiainana. Izy no voalohany amin'ny zavatra rehetra. Fa raha tsy zany no ataonao ny fanomponan'Andriamanitra dia tsy mendrika ny hanoko azy akory ianao. Koa manontany teny ianao, mbola zany ve ny efa zany ve nanomponao an'Andriamanitra sa mbola larana faharoa na larana fahatelo amin'ny fiainanao Andriamanitra? Tsy mpianatra Kristy ianao izany tsy mendrika hanaraty azy. Koa amin'ity andro an'ity avao zay fanompoantsika n'Andriamanitra. Oka ataontsika lara-pahamehana izy amin'ny zavatra rehetra satria zay manaiky azy ho lara-pahamehana dia tian'Andriamanitra kosa ratra izy. Zay mandahasy kosa dia ho lavin'Andriamanitra kosa amin'ny eonatriny amin'ny fifiny eny amin'ny raolanitra. Amen. Misaotranao zay raha eo fa nampahafantaranao anay fa ianao mila atao voalohany amin'ny zavatra rehetra ary mila mahafoy ny zavatra rehetra zay noho ianao dia mampahireza ny fonay. Aok'izay tena anaonao zava-dehibe amin'ny fiainanay satria ianao very ihany loha ny zavatra rehetra. Zay manana anao dia manana fiainana manak'izay Jesosy, zay manana anao dia manana ny zavatra rehetra sy mahay ny zavatra rehetra dia tazony mafy zay tompo efa tsy vatananao. Aok'izay anao lara-pahamehana manakariva amin'ny fiainanay manontolo. Sitrakai ny ary hivavaka hoe rahanay zay nan-danitra masina ny eninarana ny tonga ny eny fanjakanao ataonay ny sitraponao ny tia tany tahaka ny eny-danitra menay iny ny anina sazo anay ary mamilany ny elokay tahaka na milanay zay nika taminay izany mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao tsodrano mpinonona amin'ny anaranay zanaka fanahy-maso zao isan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavan'izany. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo izao indray mifalia. Aoka fantatry ny olona rehetra ny fandeviranareo efa mbiakaiky ny tompo aza manana inona na inona voaka ny fivavahana sy fonana mba misaona mety nareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Ary fiadanan'Andriamanitra izay loatra ny fahalalana rehetra iaho ny fonareo sy levitra reo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izy ihany nanefy izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra iray ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.